Miarabantsika, hotoizantsika manomboka izao ny série izay farantsika mikasika ny fivoahana amin'ny antsatra. Anomboantsika izany dia hojerentsika ny lahatsoratra mikasika ny Misafidiana ho velona. Misaotra antsika rehetra izay manaraka ny chaîne YouTube Fanosorana Fiainana. Hojerevantsika ary ny fivoahana amin'ny antsatra. I Paoly sy Silasy dia mpianatry Jesosy nahitra tany Filipo. Rehefa avy nidaroana izy ireo dia nasika tokoa ny tsara. Nofatorana ny tongony nalefa any an-tranomaizina lalina indrindra sady maizina tanteraka. Na dia toy izany aza ny fahoriana dia mivavaka tsy nitsahatra izy ireo nihira sy nideran'Andriamanitra. Eny Gadrafy izany. Toe-javatra tsy napoizina sy tampoka ny sororon-tany mafy. Ny tritra ny trano afaka ny fatotry ny gadra. Ny vony varavarana, alina ny andro, ny ororo natahotra ny olona. Ary ny loza dia nitsoaka ireo gadra. Mety ho very asa sy ho faty ihany koa ny mpiandraikitry ny fonja sy ny mpiambina. Teo ambian'ny fididiny Romana ny tanàna, tao amin'ny faritanin'ny Makedonia. Aleon'ny mpiambina hamono tena tamin'ny fanatsatoana sabatra teo amin'ny tratrany toy izay very asina sy asa hatrany. Nisy kika mafy anefa ka nampijanona azy. Aza mamono tena. Tsy nisy nitsoaka ny gadra. Kanefa ireo izay niika mafy dia tsy nisy nahita n'inona tao anatin'ny alina maizina. Avy-taiza ary ahoana no nahatongava an'izany teny izany tamin'izy ireo. Varahotsana ary tsy nieritreritra fa dia nanontany ireo niika ny mpiambina raha manana vahaolana izy ireo. I Paoly sy Silasy, ireo gadra nolazaina tany am-boalohany no namalaka ny laza ny mba hametrahany ny fitokisany amin'i Jesosy. Naporisika azy izy mba hibebaka tamin'ny ratsy nataony tany aloha na inona izany. Nasain'izy ireo izy mba hino an'i Jesosy tompo ary ino izay nataony teo ambony hazo fijaliana. Fidio ny fiainana hozy izy, teny tsy napoizina tahaka ny zava-nitranga. Ry mpamaky sy mpiaino, angamba mety ao anatin'ny fahadisom-panantenana tanteraka ianao na mety mieritreritra famonotena ara-batana sy ara-panahy mihitsy. Mafy loatra ny manjoa tsy misirika hivoahana intsony na ny fiainanao ara-panahy, na ny ara-panakaviana, na ny ara-materialy. Very hevitra tanteraka ve ianao? Izay aloha ny zava-misy. Ekeo fa tsy nirarahan'Andriamanitra ianao na hafanahy n'ino izany na tsy. Mety nisy fahotana tena ratsy vitanao, tsy firarahiana an'Andriamanitra, halatra, lainga, fijakatsangana, fanaovana ody ratsy, famonoan'olona. Hain'Andriamanitra ny manafaka amin'ireny ozona ireny. Manapa-hevitra, miala tanteraka amin'izany ary angatao ny fanampian'Andriamanitra. Mifonao ny fahotana rehetra, mifona ary mivavaka amin'Andriamanitra. Efa notantaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjenanao. Raiso Misafidiana. Miaraha mivondrona kristiana mpampianatra ny Baiboly ka meteza atao batsisa. Ho feno ny fanahy masina ka ho tonga mpianatra vonona tanteraka hampita ny finoana. Teny farany. Makio ny tantara manaraka. Ao amin'ny Asanny'Apostoly, toko 2:12, andinin'ny 12 sy ka hatramin'ny 13. Mivavaha amin'Andriamanitra, fidio ny fiainana, meteza hiova lalana. Ho tafiditra amin'ny fifandraisana manokana sy tsara amin'Andriamanitra ianao fa tsy ao anatin'ny atoko-pivavahana beresaka sy fombafomba fotsiny ihany. Tsy raha-pitso fa anio ny androm-pamonjena. Tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika izay mandray anjara amin'ny fanarahana anay. Manasa antsika rehetra mba hiditra ao anatin'ny lalan'i Jesosy izay misy ny famonjena.